Manainy amin'ny tsisy ny fifidianana Andriamatoa Henri Lecacheur aflohan'ny Parti fédéraliste de Madagascar na PFM araka nambarany dia betsaka ny paipaika politika izay misy ary tsy hatanteraka ny fifidianana. Fanazavana ary. Za aloha ny tenako manokana ary ny ankamaroana ny membre rehetra izay mikambana ao aminay amin'ny CST dia tsy ho mino isiny zany fifidianana zany noho ny antony inona moa noho ny fikafika politika izay misy amin'izao fotoana izao ary tsy fanarahan-dalàna ary na dia ao amin'ny senita ary dia hitantsika mazava amin'izao fotoana izao 40% ny mpifidy dia tsy mbola voasoratra ao anatiny ny listy fifidianana. Eo koa amin'ny resaka politika ny resantsika ny fitadiavana inona moa izy ity famoronana lalàna izay hitantsika tamin'ny herinandro iny dia hoe dia atao indray misy lalàna manokana indray anomezana hery manokana ny président Andry Rajoelina ao anatin'ireny tapaka tamin'ny conseil de gouvernement na ministre reny. Tsy ataoko lava angamba ny resaka satria hita tsara amin'izao fotoana izao fa tsisy resaka fifidianana zany anatin'ny lohan'ny mpanao politika.